Zakaria toko voalohany. Manomboka ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izany dia milaza ny fahitana voalohany ny amin'ny tany tsovaly eny amin'ny rotra. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary ilay anjelin Jehovah namaly hoe: Ie Jehovah tompony maro, mandram-pahovinany tsy amin'ny rano fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda, zay efa nahatezitra anao fitopolo taona zay. Dia novalian'i Jehovah teny tsara sy mampionina ny ilay anjely naresaka tamiko. Ary ilay anjely naresaka tamiko dia nanao tamiko hoe: miantso hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona aho, ary tezitra indrindra aho ny amin'ireo firenena miadana, satria izaho dia tezitra kely ihany, fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Koa izao no lazain'i Jehovah: efa tafaverina Jerosalema amin'ny indra fo aho, ny tranoko ahorona eto hoy Jehovah tompony maro, ary ny famolaina menjanona eto Jerosalema. Miantso indray hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro: miompampana ny fanambinana ny tanànako, ary Jehovah ampiona Ziona ary mbola hifidy any Jerosalema indray. Dia mbola toizantsika ihany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia raisy eo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izany dia milaza ny fanoharany amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Ny andininy fahasivy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: tahaka ny tiavany ray ihany no tiavako anareo, tomoera ny fitiavako anareo. Raha mitandra ny didiko anareo dia toetra ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didina raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra zany dia efa nozaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana ny lehibe noho izao, dia nanolotra ny ainy hamonjy sakaizany. Dia ho faranantsika ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo, manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faraka amin'ny roapolo. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mahakala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka fankatiava ampirahalahy, mitary lalana amin'ny fifahamezam-boninahitra, mahazo toa fahaza malaina, ary aoka fanafoa amin'ny fanomponan'ny tombo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miatra ny olona masina araka izay ilainy, mahazo toa mampiatrany vahiny, misaora izay manenjika anareo, misaora fahaza manozona, miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra izay avinavina, fa aoka ho zatra ny fietrena ianareo, aza manao ny tena nareo hoendry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia atao izay vananareo amin'ny olona rehetra. Tompo ho any amin'iza moa zahay, fa ianao ihany mananteny ny fiainana mandrakizay. Amen. Rehefa vita ny vavaka dia avetrany dia manomboka ny hira zay ho arosontsika any amin'ny Colosseum ny tarika prefa izany. Vavaka antsika. Jehovah ray eo amin'nisotranao ny fitahina sy ny fanombinana nomenao anay, nahafahana nitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo-karendray araka ny baikonao. Misaotra koa Tompo ny tantananao ny dianay nandritra ny 0 taona izay, fa herinandro sisa amin'ny herinany hoe toy izao dia nome voninahitra ny anaranao zay amin'ny fankalazana izany 20 taona izany, zay nitahinao anay sy nombanao anay ka nijoroanay nahatoky teo anatrehanao koa tamin'ny alalan'izany fanatitra sy ampahafolo-karena izany. Ka dia mbola indreto izay tafajoro eto satria novoanao ny varavaran'ny lanitra nandrotranao fitahina fiainam-boampo anay, nasianao teny mafy ny valalaka tsy nakasika na dia niainay aza fa niaro anay na mitaiza nataiza ny toerana nalehanay, dia navanombozy rehetra natao anay. Raisoary zany mba ho aritra kasitrana amin'ny seza fiandriananao Tompo. Amin'ny vaky tenjeny vakina atao dia miteneny anao amin'ny anaran'ny fanahy masina.
fa mihaino indray zay nao Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Manasantsika ary mba hamonjy toerana. Le paminan'Andriamanitra mahery izy ilay voatendry sy tokana nanokatra ny lalano antsika nanolotra ny ainy niaritra ny mafy sy ny mangidy nampiely ny fanambarany Jesosy nampianatra antsika ny marina hanompotompotokana tsy matyalaroby fizilay iray mandrakizay hoizy ho tainy anao raha maharitra miniady ho tainako ny fiainanao na ho sarotra ny lalanao izy tsy mba handao miorena trany aza amin'io. Raha misedry olana ianao mety ho kivy sy ora oampo antso Jesosy le tsy mba mandao fa izy haino anao mitsaka tanony fino raha misedry olana ianao mety ho kivy sy ora oampo antso Jesosy le tsy mba mandao fa izy haino anao mitsaka tanony fino hoizy ho tainy anao zay mandohana anao ho tainako ny fiainanao sarotra ny lalanao zay nivavako anao miorena trany aza miovy miorena trany aza miovy miorena trany aza miovy miorena trany aza eny ary andray niafarantsika androany satria dia misy fanahin'olo tena ho an'Andriamanitra eto anio koa dia miarabantsika rehetra fiangonan'Andriamanitra tratrin'izao sabata farany melohan'ny sabata faharoapolo taona zao arabaina avokoantsika rehetra maneran-tany eran'ny Madagasikara izay miaino ty afatra ity arabaina manokana koa ireo zay iroso an'olo tena ny batisa androany satria ireo zay an'olo tena ny batisa androany zany a
no batisa tsangam-batony ity faharoapolo taona ity koa dia omentsika voninahitra elao mpanjakan'ny mpanjaka tena sambatra nareo satria ianareo no mariky ny batisa ny faharoapolo taona izay hototosaina androany anjatontsika no efa misoratra anarana ao izany arapaina koa tsika vahiny namana stapaka tonga eto anatrika ny zanakitsika ndray tapo amintsika ndray mandrenitsika ny fianakaviantsika izay iroso amin'izany batisa izany fa dia mahafinaritra ny fakahitantava eto androany indray androanytsika dia itokana ihany koa diakona ary anositra loolona misy diakona avy any andafy koa izay hotokanantsika eto koa androany satria tany andafy tsy nisy fitokanana fa dia namonjy aty Madagasikara mihitsy izy ireo ary ireo vahintsika avy any Frantsa zany dia efa saika metonga hatrany ny avy any La Réunion moa dia efa maro koa ny efa tonga ny avy any Indonésie dia efa eto koa fa amin'ny ity herinandro ity miditra ity zany no saika ho atongavan'ireo avantsika avy any Dilambato rehetra zany koa dia arabaintsika manokana ireo vahintsika izay tonga avy any Dilambato any avy any Frantsa any izay tonga miaraka amintsika koa amin'ity androany ity dia isy diakona sy lolona zany no hotokanana androany zay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra satria dia miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana ny perikôpantsika nitondrana ny hafatra fa izany perikôpa zany dia nataon'Andriamanitra taridalana hitondrana ny hafatra zay omena ny zanak'Andriamanitra Zakaria 2 ny perikôpantsika miresaka anjely izy ity Zakaria 2 azafady izay anjely nanome fampiononana sy nampaheriny vahoakan'Andriamanitra fa eo ampapana ny fanambinana ny tanànany Jehova ary Jehova ampionona ny ziona ary dia mbola hifidy any Jerosalema indray dia tsy manina moa na dia maro aza ny olona tena alerzika hoy ny fitenenana tsy tia lalan'ity resaka anjely ity fa dia io ny perikôpantsika indray ka dia matoa ny voaka ty perikôpa ty alohan'ny hidirantsika amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'izao faharoapolo taona izao dia misy hafatra tian'Andriamanitra ho resahana farany zany amin'ny vahoakan'Andriamanitra Zakaria 2 ilay andininy 12 ka hatramin'ny 17 iverenantsika vakina dia andray ny hafatra tsika rehefa avy eo mikasika ny fahitana voalohany moa ny ampitaingina soavaly teny mirotra izy io zao ny voasoratra ato andininy 12 ary ilay anjelin'i Jehova namaly hoe Jehova tompony maro mandra-poviana no tsy amin'ndrano fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda zay efa natezitra anao 70 taona izay dia novalian'i Jehova teny tsara sy mampionona ilay anjely ny resaka tamiko jerevy tsara zany Jehova no miresaka eto amin'ilay anjely ary ilay anjely no miresaka amin'ny mpaminany Zakaria ka nahita sy naheno ny hafatra izay noresahana andininy 7 ary ilay anjely nyresaka tamiko dia nanao tamiko hoe miantsoa hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona ary tezitra indrindra ao amin'ireo firenena miadana satria zaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia mampitombo ny fahoriana koa izao no lazain'i Jehova efa tafaverina eto Jerosalema amin'indra fo aho ny tranoko ahorina eto hoy Jehova tompony maro ary ny famolaina ho enjanina eto Jerosalema miantsoa indray hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro eo ampapana ny fanambinana ny tanànako ary Jehova ampionona ny ziona ary mbola hifidy any Jerosalema indray zao no voaresaka hoe ilay anjelin'i Jehova namaly hoe andininy 12 Jehova tompony maro mandra-pahovinany tsy amin'ndrano fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda zay efa natezitra anao 70 taona izay natezitra anao 70 taona izay zany hoe nandritra ny 70 taona zany dia nisy hafatra nomen'i Jehova any zanak'Israely fa ho babo sy ho andevo any Jerosalema azafady any Babilôna ireto zanak'Israely reto dia namoaka ny tenin'i Jehova
fa Jehova ino dia namoaka ny teny azy hoe izao no lazaiko atao aminareo. Dia misy fotoana indray vahany Jehova indray izay teny lazainy izay ateoriana. Zany hoe eny tena andalana eny miankina amin'ny fisehoan-javatra eny no mahatonga ny Jehova hiteny hoe izao no ataoko, ary mahatonga azy hiova indray hoe ataoko an'izao indray satria izao. Zany hoe Jehovahandriamanitra zany amin'ny maha-Jehovahandriamanitra azy dia mahalala ny fehim-potoana sy ny trangan-javatra ny lalana izay andehanana sy ny toerana rehetrarehetra. Dia nilaza izy fa ho ataoko babo ny zanak'Israely ary ataoko andevo an'ny Babilôna no ny adalana sy ny fahotany sy ny nialany tamiko sy ny nanompoany Andriamanitra hafa. Dia nitanterahany tokoa ny teniny. Fa rehefa tonga indray ny fotoana niova sy nibebaka indray ny zanak'Israely dia nialany Jehova indray izay teny izay fa niovany indray ny fanapa-kevitra izay nomeny izay nataony tamin'ny zanak'Israely. Ilo hoe ny anjely eto dia milaza hoe mandra-pahoviana no tsy amindranao fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'ny Joda izay efa natezitra anao 70 taona izay. Zany efa ao anatin'ny 70 taona zany ny fahatezeran'i Jehova. Dia mbola manontany ilay anjely hoe Jehova ho mandra-pahoviana zany. Dia jerevo io 70 taona na babo ny zanak'Israely tany Egipta io. Ao amin'ny Jeremia tsika no miresaka azy io. Jeremia 5:20. Ovaka itsika Jeremia 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 13. Jeremia 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 13. Lohatenao dia hoe niandravan'ny Babilôna ny Joda sy ny firenena manodidina ary ny loza hamelezana ny Babilôna sy ny firenena hafa rehetra. Andininy 9 ko izao no lazain'i Jehova tompony maro, nohony tsy niainoanareo ny teniko dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoko Jehova, ary hoentiko hamela ity tanàna ity sy ny mponina eto amin'ny reto firenena manodidina rehetra ireto izy, ary aringo tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampitsirotsitra sady horava mandrakizay, ary atsahatra eo amin'ny feo fifaliana sy ny feo miravoravo dia ny feo mipapakatra sy ny feo ny ampakarina, fa ny feo ny vato fikisoam-bary ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana silao, ary ireto firenena ireto hanompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Zay ny tenin'ny Jehova. Lazain'ny Jehova fa ianareo noho tsy niainoanareo ny teniko, tsy nananareo ny didiko sy ny fitsipiko, indro ampanalako ny firenena avy any avaratra Babilôna sy ny manodidina azy andringana anareo noho tsy ninonareo ny teniko, ary dia hanompo ny Babilôna sy mpanjakan'ny Babilôna 70 taona ianareo. Dia nitanterahany Jehova tokoa izay tenin'izay. Fa nilaza ihany nefa ny Jehova tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany 12 amin'ny Jeremia 5:20. Ary rehefa tapitra ny 70 taona hoy Jehova dia hovaliko kosa ny mpanjakan'ny Babilôna sy izany firenena izany noho ny elony, ary ny tanin'ny Kaldiana koa dia ataoko rava mandrakizay. 13 ary hotoviko amin'izany tany zany ny teniko rehetra izay efa nambarako hamelezana azy, dia izay rehetra voasoratra amin'ity boky ity izay novinan'iny Jeremia amely ny firenena rehetra. Izay rehetra voasoratra amin'ity boky ity izay novinan'iny Jeremia amely ny firenena rehetra. Zany hoe nisoratana amin'ny boky zany ny teny lazain'i Jehova, ka izay voasoratra ao dia ho tanterahako izy Jehova. Fa tsy izaho intsony ny andeha ho avy hiteny aminareo isaky ny 2 minitra, na hiteny amin'ny mpaminany isaky ny 10 minitra, na isan-taona na isam-bolana. Fa zay efa nisoratako ao izay lazaiko. Ary etony lotsika io boky io. Fa nareo Babilôniana hanompo ny firenena 70 taona. Rehefa tapitra ny 70 taona dia nilaza indray Jehova, hosotoniko indray ny teniko fa hovonjeko indray ianareo. Niova tamin'ny teniny indray zany Jehova ka namonjy ny zanak'Israely. Dia io no natonga n'ilay anjely nanontany hitan'ny Zakaria, Jehova mandra-pahoviana moa zany no mbola nimpony ty firenena Jerosalema ty
ny zanak'Israël ny Babiloniana izay natezitra anao 70 taona izay dia mbola hijanona eto foana ve dia mbola tsy hiova ihany ve anao Jehova amin'ny fahatezeranao dia nyvalian'i Jehova teny tsara sy mampionina ilay anjely ny resaka tamiko valiany teny tsara sy nampionina ilay anjely ny resaka tamiko 14 Zakaria 1 Zakaria 1 14 ary ilay anjely ny resaka tamiko dia nanao tamiko hoe metsoa hoe zao lazainy Jehova tompony maro sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona zao ny sariny zany fiangonana malala sary-piaro dia sary-piaro amintsika satria tsika no nomenany ty perikopa ty azo lazaina fa itsika zany ty Jerosalema sy Ziona zay mahasary-piaro dia mahasary-piaro amin'ny Jehova Andriamanitra ity zany hoe raha manafitoina azy zany tsika ka mandeha Andriamanitra hafa tsy mino ny teniny dia mahasary-piaro azy ka dia mely izy raha manompo azy koa tsika ka manaraka ny teniny dia sary-piaro amintsika koa izy ka zay mikitikitika atsika na iza mikitikitika atsika dia mikitika ny anak'Andriamasina takany hoe voalavo mikitikitika ny volombavan'ny saka matory izay mikitikitika atsika amin'ny andro zay inotsika sy anarahantsika sy akatoavantsika ny teniny Jehova dia sary-piaro koa Andriamanitra ka dia ahita raha koa zay mikitikitika atsika dia toy izany le teny 15 ary tezitra indrindra ao amin'ireo firenena miadana satria zaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia mampitombo ny fahoriana koa izao no lazainy Jehova efa tafaverina Jerosalema amin'ny indrafo aho ary ny tranoko ahorona eto hoy Jehova tompony maro ary ny famolaina hoe enjanana eto Jerosalema eno tsara le izy dia arao tsara ny tantarantsika fiangonana efa tafaverina eto Jerosalema amin'ny indrafo aho ary ny tranoko ahorona eto hoy Jehova tompony maro tamin'ny fibebana nataontsika iny no niverina io teny hoe fa tonga eto Jehova dia zay nibebaka rehetra tamin'ny ranomaso tamin'ny taona lasa iny dia mbola reo tsika ary ny tranoko ahorona eto ozy izy tamin'ny taona lasa tsika tsy mbola nanorona ny tranon'ny Jehova fa teny lazainy zany ary nambarantsika fa ahorona io tranon'ny Jehova io dia manontany anareo efa miorona ve io fohibetsika maneran-tany io sa mbola tsy miorona ary raha ohatra ka faly amin'izany nareo fantatra nareo ny tokony ataonareo hanomezana voninahitra an'Andriamanitra taovy mafy ny tiaka e miaraka amin'ny feo mafy manao hoe mbola tsy mafy tsara zany feo mafy manao hoe ahoroko eto izy ninona ny tranoko efa Jehova no manainga an'io raha ny haben'io tranontsika io efa hitany zao tontolo zao petakeny ny mpanao publicitaire io fiangonana lehibe io ny lazany sy ny ako ny erany zao tontolo zao efa fantatra sy re satria nahoana ny tranoko izy Jehova ahorona eto Jerosalema ity Madagasikara ty ny Jerosalema tsika miorona eto ny tranony efa manomboka izao ary ny famolaina ho enjanona eto Jerosalema metsondray hoe zao no lazainy Jehova tompony maro ioampapana ny fanambinana ny tanànako raha tsy faly amin'izany ianao aza mitehaka mafy arak'izay herinao ray manontolo tsika atao tokantrano ato mba sy ho mafy koa fa zavarina meno radio fotsiny e mafy halleluja zay mandray anjara mifanorenana n'io trano io zany dia aninona ny fitahina ozy izy tena miopapana ry havana malala halleluja azonao atao zany misakana zany fitahina zany tsiditra mitokantranonao sy ny ankohonanao hoe za rangatsy dia tsy mino an'izany tsisy fitahina miopapana zany ny amiko fa ho any zareo zany zay tsy mino an'izany fa hotsika zay nino dia efa nitehaka iopapana ninona ozy izy fitahina dia io zany tonga amin'le hoe zay fatra amaranao no amaran'Andriamanitra anao feno ny tafotafo dia tahaka izay koa no amaran'Andriamanitra anao ray mpandeha zay hoy ny mpanjaka tamin'ny vahoakany tonga tao amin'ny mpanjaka ny tatitra dia hoe
efa vokatra ny vary mpanjaka efa nataony finjinjana fa vory ery amin'ny tanimbary sisany vary ho tomina any antsopotra ka ilazao ny vahoaka mba andeha hitaona ny varinao mpanjaka aty antsopotra aty amin'ny lapa vahoaka ny mpanjaka namorony vahoaka dia nanao fanambarana mangataka atsika vahoaka rehetra ary a mba hitaona ny varin'ny mpanjaka aty antsopotra fa voatoana ny varin'ny mpanjaka lasa ny olona rehetrarehetra nidina nakany amin'ny tanimbary hitaona ny varin'ny mpanjaka tao ny olona zay sarety rehetrarehetra tao aminazy tao dia noentiny daholy hitaomana ny varin'ny mpanjaka sasany zay arona rehetrarehetra tao dia noentiny daholy sasany zay gony tao na gony charbon na gonina inona dia noentiny daholy hitaonana ny varin'ny mpanjaka sasany borety noentiny hitaona ny varin'ny mpanjaka misy ny sasany dia nanao an'izao ny fandraisana andraikitra adidy ny zava-dehibe rehefa mba manao anao dia zay fa dia reto dia teo dia raina dia hoentina daholo ny sarety rehetrarehetra ny gony rehetrarehetra omeny mpanjaka inona eo moa ianao fa rehefa voataona ny variny dia efa fisaorana nomeny anao dia efa samy miala rehefa mba manao andraikitra dia efa mba mitondra dia zay dia sasany kapoaka ny azy noentiny le kapoaka famarambarany teo iny azy mba noentiny hitaonana ny varin'ny mpanjaka ny sasany moa dia sotro kely ny azy noentiny le sotro iny sasany sotro be dia iny zany nitaomon'ny varin'ny mpanjaka dia sady samy mitaona daholo mpifaliana daholo tandreny so very ny variny lahy misotro kely nylahy iny ty efa spesialista niofana tamin'ity mihitsy ary zany dia sotro ny azo nitaomany vary sasany kapoaka sasany vera sasany vilino hitaomany vary angamba toerana nisy camion koa tam'izany ny sasany zay camion tao dia noentiny daholo zay 4x4 baseny tao zay 4x4 double cabine tao dia noentiny hitaomany vary ny mpanjaka dia ny sasany ray dia ny tanany anazy no nakany vary ny tomany hoe tsy maintsy mitaona ny vary ny mpanjaka tsinona ka dia nitaona izy vita ihany fitaonana vary ny mpanjaka dia hoe ny tondra tatitra vita mpanjaka ny fitaonana vary fa inona natao toy izy mpanjaka lazao ny vahoaka fa hisaotra azy dia ataovy manatrika eo daholo ny vahoaka rehetrarehetra tamin'ireo fitaovany izay nitomany ny vary rehetrarehetra zay nitomany vary rehetrarehetra dia ataovy manatrika eo mba ho hitako hoe iza mba nazotozoto ny taona iza ny tsy mba ny taona mihitsy nalefa indray ny filazana vory daholo indray ny vahoaka teo amin'lohany lampanjaka sasany dia noentiny daholo ny saretiny zay nitomany nanana sarety 5 izy dia noentiny teo sasany nanana 3 dia noentiny tao sasany nanana camion 10 dia noentiny teo sasany nanana camion ray roa sasany nanana 4x4 basé ray dia noentiny teo ny gony rehetrarehetra samy tao dia natao ny lohany eo daholo dia isotra amin'izay ny mpanjaka misaotra anareo vahoaka ny amin'ny ezaka sy ny asa zay nataonareo fa dia lehibe ny fitiavanareo ty fanjakana ty lehibe ny fitiavanareo ty vahoaka ty ka dia mba anome fisaorana anareo anome valim-pakasitrana anareo izao no ataonareo alohany andananareo mody ireo zavatra nitomany anareo vary rehetrarehetra reo zay eo nylohanareo zay ny fitaovana noentinareo nitomana dia andana makao tsopotra dia fenoy hoeto mody daholy ny hiratra le nitondra kapoaka sy le nitondra sotro kely satria kapoaka zany ny azo no alainao tsopotra ao dia iny noentiny mody fa ilay nitondra sarety be da be ilay nitondra camion be da be ilay nitondra 4x4 basé be da be ilay nitondra ny goniny tao an-trano dia ny fenony zareo nizinizina daholy ampifaliana zareo nandroaka ny ombony miaraka amin'ny sarety hoe dia raina ny tompo fa so ihany fa navoaka ny saretytsika rehetra fa nisy olona nanana sarety be da be tao fa raha ihany navoakany nanenina koa takizay mba noetiko daholo ny saretiko ty neny rehetra zao ny sarety ray mantony felo vary dia ohatra izay tsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy hainao zay valy sy omen'Andriamanitra anao fa izy ny teny eo papana ninona ozy izy fitahina sy ny fanambinana omena ny vahoaka ny raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy halleloia iza io nitondra hafatra io ninona ny anjely nitondra hafatra io dia efa nytanina mipetraka mba mety miova ve zany zany hafatry ny anjely zany zany hafatra omen'Andriamanitra zany koa ve mety miova dia rehefa manao ahoana ny miova ny hafatra entin'ny anjely rehefa manao ahoana ny miova ny hafatra omen'Andriamanitra dia rehefa hafatra inona izy ny tena tsy miova mihitsy rehefa hafatra tahaka ninona donc ngejeritsika ty amin'ny testamenta taloha hoe misy anjely ny resaka Genesis toko fa 9 vakitsika
miresaka ny Ismaely zanaky Agara izay vadiny novadin'ny Abrahama rehefa tsy niteraka tamin'ny Sarai vadiny izy. Dia hoy Sara vadiny tamin'ny Abrahama rehefa tsy niteraka izy mivady. Genesis 2:20 ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompo vavy Egyptianina Agara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy manome zanaka Jehovah, masiny ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, mivadia amin'ity mpiasa vaviko ty ianao, angamba azo zaza aminao aminy aho. Dia neken'ny Abrahama ny tenin'ny Sara. 17. Ary rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama dia nalain'ny Sarai vadiny Abrahama Agara Egyptianina mpanompo vaviny, ka nomeny ny Abrahama vadiny mba ho vadiny. Dia nivady tamin'ny Agara izy ka nanananaka raha vehivavy. Ary rehefa hitany fa nanananaka izy dia nataony tsinotsinona ny tompo vaviny. Hoy Sara tamin'ny Abrahama, hanody anao ane ny fahoriako, fa fanemeko andefo mandrinao ny mpanompo vaviko. Ary noho hitany fa efa manananaka izy dia nataony tsinotsinona, Jehovah ne hitsara asy anao. Ary hoe Abrahama tamin'ny Sarai, inona ny problème? No problème. Indro eo tananao ihany ny mpanompo vavinao, eo tananao ihany ny mpiasa vavinao, ataovy aminy zay sitraponao. Ary raha napahorian'ny Sarai Agara dia nandositra ny tavany. Namaly faty amin'izay Sara satria izy ane ny tena vady, fa ianao mba famindrapony meko anao ka hoana no ataonao tsinotsinona. Vadiko ny teny ataovy zay tianao atao aminy, ataoko malala ny anarako amin'izay ty. Vehivavy ty raha tamana atao amin'ity trano ty androany. Vehivavy ianao raha tamana ato. Nanaovan'ny Sara toetra ratsy amin'izay zany ny Agara, tsy tamana tsony izy, lasa izy nandeha niala tao izy. 17. Ary ilay anjelin'ny Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra dia teo anilan'ny loharano eo amin'ny lalana makany Sora. Ary hoy izy, ry Agara, andeha vavin'ny Sarai, avy taiza ianao? Ary akaiza? Ary hoy izy, mandositra ny tavan'ny Sara tompo vaviko aho. Hoy ilay anjelin'ny Jehovah taminy, miverena any amin'ny tompo vavinao ka miareta zay ataony aminao. Ary koa ilay anjely Jehovah taminy, ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy noho ny amarony. Ary hoy indray ilay anjelin'ny Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ny anarany atao hoe Ismaela, satria efa nieniny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny biriky, ny tanany amely ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa amely azy, ary ononao tandrifin'ny rahalany rehetra izy. Le anjely zany ny teny tamin'ny Agara, miverena anao mody, za anjely ny teny anao ndany anao miverina, fa ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina noho ny amarony. Ary dia anananaka ianao hiteraka zazalahy, ny anarany atao hoe Samuel. Maharaka tsaritsika. Izy natao anarany? Sao dia efa misy matoro mako amin'izao atoandro zao. Ismael. Sao dia misy matoritsika atao trano ato amin'ity andro alina menitoro teny ity. Ismael natao anarany. Teny fikasana no mena azy. Miverena anao atao trano fa tsy maninona io. Teny verina zany Agara. Ko anjely ve niteny aminy ko? Dia hiverina zany ozy izy. Teny verina izy tao tanàna tao. Ny aina ny gidragidra sy ny fahoriana tao. Tonga amin'izay tantara makary amin'ny toko faha 2:20. Genesis toko faha 2:20. Tsy mbadika indray ny tantara. Niteraka i Sara vadiny Abrahama. Teo zany dia tsy niteraka izy. Nanao tsinotsinona azy ilay mpiasa vaviny. Ndroasiny tao mihitsy. Nasain'ny anjely niverina, tsy maintsy niverina tao ihany zany dia niaritra ny teny marary sy ny avonavona sy ny fanalikalikana angamba dia natao tamin'izany daholo tamin'izany, fa zany hoe tsy voasoratra daholo moa zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa Genesis toko faha 2:20 naterahany Isaka sy nandroany ny Agara mianaka. Teraka zany Isaka avy tamin'ny Sara vadin'ny Abrahama. Ary efa 100 taona i Abrahama raha niteraka ny Isaka. Dia mivakitsika manomboka ny 14. Ary noforan'ny Abrahama Isaka zany rehefa teraka havalona izy, arak'izay fanadidin'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona i Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany.
ary hoy Sara, efa nampiomezin'Andriamanitra aho, zay rehetra mandre dia hiara-miome amiko. Ary koa izy nampoizin'iza akory no moa no ilaza amin'ny Abrahama fa ampinono zaza Sara, ka antsy efa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana ny Isaka. Ary Sara nahita fa niomeny zanaky Agara Egyptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama, niomezany Ismaely zany Isaka izay nateraky Sara tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roa io andevavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevavy io tsy iray lova amin'ny zanako, dia amin'ny Isaka. Fa ratsy teo masiny Abrahama indrindra izany teny zany noho ny amin'izany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masinao ny amin'ny zaza sy ny andevivavinao, fa zay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay ho taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andevivavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Dia nifoha maraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano, ary nomena ny Agara ka napetrany teo antsorony, ary natolony azy koa ny zaza. Dia nampandehaniny izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka ny renireny tany anefitry Berseba. Enoy tsara amin'izay le tantara. Le anjely ny teny tamin'ny Agara hoe, enao ny roasiny io, enao natao tsinotsino io, ndana miverina mody, za anjely ny teniny aminao fô tahino zanakao io. Rehefa niverina tokoa zany i Agara, niaritry ny mafy tao, teraka amin'izay ary Sara, vao maika mafy ny ady, mafy ny fiarahamonina tao. Dia ozy izy Sara, roa io andevivavy io, fa za tsy mila an'io. Za lazaiko amintsika fa raha niverina tao an-trano i Agara, dia mety nanontany Abrahama fa naninona niverina ianao, dia nilazy i Agara hoe nisy anjely ny teny tamiko hoe miverena fa ireto zay atao fa ny zanako zay ho aterako ty zay ny zanakao ty ry Abrahama, dia ataon'Andriamanitra firenena lehibe. Hay, nisy anjely ny teny tanao amin'izany dia mety hiteny kosa raha, inona mbola iverenany ty aty, mbola tsy leo anga, dia ataoko malala ny anarako ato, fa dia matatesa tsara, fa katsaka anaty lapoaly io ry ty zay tsy mataty mipitika androany hitanao nanaovako anao zany raha vaviko zany zakanao zany hoe tena miverena fa dia fakahita ato tsika. Dia mety niteny ndray Agara, ka za nge tompoko niverenako nisy anjely ny teny tamiko, anjely sandoko zany, devolo zany, zay tsy mino an'izany anjely ny teny tamity zany fa dia miomana fa fakahita ato, zay tsy mino an'izany, zay nga nahitany zany, zay nga nresahany zany. Dia Abrahama zany tsy hitany zay atao, zay nge manahirana an'ity le manana double pont ty, tsy hitanao zay atao hoe tena miady izy roa ao atrano ao, samy niterahanako. Ratsy tamin'ny Abrahama mihitsy hoe roa ihany andevivavy io zanany Abrahama tsy foy Ismaely. Fa tonga indray ty ny fotoana, roa io zy Sara, tsy hitany Abrahama zay atao. Dia ozy izy Jehovah mantsy Abrahama, tsy ny anjely tsy ny anjely ny teny tamin'ny Abrahama fa niza ny Jehovah. Ndana ozy izy arao ihany ny teny vadinao fa Isaka io ny tena zanaky ny teny fikasana, fa io zanakao io ataoko firenena lehibe. Andana teneno i Agara, ahoana ndray reny tenenana ny Agara, ndana nareo mandeha nareo mianaka ato trano ato, ngamba dia tsy haiko ndray fa dia problème ndray ty zavatra ty, fa ahoana ndray ary ty. Dia laza izy niteny tamin'ny Agara, dia tsy hitako tsony aloha ty, fa dia ngamba ianareo moa zany fa ianao moa fa mpiasako taty ihany ny vadina, fa tsy tena vady original ianao fa vady copie zany ianao. Ka dia noho izany tiany mofo ty nianina, aloha nareo mandeha fa tena tsy mety tsony le atmosfera ato trano ato. Dia jerevy tsara i Agara tsy niteny hoe dia ahoana zany nivadika zany le anjely izy zany teny hoe zao dia vadia indray zany, sa dia mba anjely tsisy kosa ary zany le niteny tamiko zany ray zany, anjely sadoka zany niteny tamiko, kizy nilaza tamiko hoe miverena, so ndray sy milaza hoe mandana mandeha miova indray zany ny fanapa-kevitra, ahoana koa zany anjely miovaova zany, tsy mety amiko zany, za ranga tsy voaka
fitaovy zay ataonao ry Abrahama zay mianaka azy maintsy mipetraka ato fitaovy zay ataonao tsy nanao an'izay Iagara tsy nilaza izy dia ahoana koa zany anjely zany mivadibadika zany fa zao izy miteny zao dia zao izy mivadika indray dia tsy arahana indray zany niteniny anjely hoe mijanona fa andeha hiala tato indray tsy ahita aloha zany fa dia zay zany zay niova indray zany niteniny anjely fa niteny tamina Abrahama tsy anjely fa izy Jehova niteny taminy dia Iagara tsy nanao hoe fa mifanohitra zany ny hevitra dama sy ny hevitry ny anjely sy Andriamanitra i anjely niteny zao dia Andriamanitra zany micontreny azy i anjely niteny zao dia Andriamanitra niteny zao dia anjely zany afaka micontreny azy tsisy ady hevitra ny zany tao fa ny olona be saina sy manam-pahaizana manana fiainana mpanahambony mety navitany zany fa Iagara moa ina no hainy tsy zavatra hainy fa dia zay indray zaniko efa hiala tao dia saina ny verina dia ty miala tao indray ndahoanaka fa dia ohatra ny firaka takalo tsika tiako dia lasa izy nandeha tany ampandehanana tany ina ny tranga 12 rehefa alohany io dia nampandehanina izy mianaka ary lasa nandeha izy ka nyrenireny tany anefitry Berseba 15 rehefa lany rano tao amin'ny siny hoditra dia nariny teo apototry ny hazo kely anankiray ny zaza satria ny amin'ny tany dezera zany maty etaeta lany le vatsiny rano noentina dia lasa izy ka niperaka tele lavidavitra tandrify ny tokony ho raitsipika fa hoy izy aza mba hitako ane izay hafahafatesany zaza ary niperaka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony nitomany ary ren'Andriamanitra ny feony zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara aza matahotra fa ren'Andriamanitra ny feony zaza eo amin'ny toerany mitsangana ireny zaza ka tatano fa ataoko firenena lehibe izy ren'Andriamanitra ny feon'le zaza dia naniraka ny anjely indray Andriamanitra hoe da nateneno Iagara fa ho ataon'Andriamanitra firenena lehibe io zaza io fa tsy ho faty dia Iagara tsy nanao hoe inona koa ary ty anjely mivadibadika ty tariasaina ndana mandeha verina mody any an-trano any dia niverina tonga tao voaroaka dia tsy mba nanao intervention akory ne efa voaroaka dia ahoana fa dia mivadika indray dia niroahana tao trano tao indray zay mianaka zao lasa ty tsisy hoanina tsisy niny ty indray dia milaza hoe zao indray tao firenena lehibe anjely mba mivadibadika tsisy zany tsy nanao an'izany Agara fa dia nino izy hoe zay zany nitenin'ny Jehova zay nolazai ny anjely ka mety tamin'ny voalohany ny anjely niteny hoe ndana miverina na dia niroahana azy ty niroahana indray tonga indray ny anjely nyresaka taminy ho ataoko firenena lehibe io zanakao fa za matahotra ianao dia lasa firenena lehibe tokoa ve ny taranaka Ismaely sa tsy lasa lehibe tena lasa lehibe hita musulman hitantsika eran'izao tontolo zao ary firenena manan-karena ny musulman sa mahandra tsy rehevan'izany Arabia Saodita zany zany Dubai zany zany Koet zany zany Turquie zany firenena manan-karena be tsy fakahitana mihitsy Dubai taranaka Ismaely ane zany satria nataoko firenena lehibe fa nisy hevitra roa niova tao fa zay tsy nidika niala tamin'Andriamanitra i Abrahama na Isara na Iagara na Ismaely tamin'izany fa dia nanompo an'Andriamanitra ihany zareo satria araka ny teny fikisana nomeny dia zay dia mbola mikotra anankiray koa tsika ty amin'ny testamenta vaovao satria anjely moa ny resantsika ary tonga tato amintsika io resaka anjely io dia be da be ny olona voan'ny sivana tamin'izy io tamin'ny andro naterahany Jesosy koa tonga koa ny anjely ny resaka Matthieu 7 ny 17 ka hatramin'ny 15 zay no vakitsika aloha Matthieu 7 ny 17 hatramin'ny 15 nitondrany Josefa ny Jesosy sy Maria nandositra nakany Egypta ary no nefa lasa nandeha ireo indro nisy anjelin'ny tompo nisy eo tamin'ny Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe mifoaza ianareo ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egypta ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Herode efa hitady ny zazakely ovinoina dia nifoa izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nakany Egypta ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Herode mba hatanteraka izay nalazain'ny Jehova ny mpaminany hoe nantsoko hiala amin'ny tany Egypta ny zanakao ny anjely mihitsy zany niteny tamin'ny
izy mivady oetony zaza makany Egypta fa Herode efa mono ny zazakely rehetra ny alina niny tsisy ady hevitra ko anjely ny teny tena rahana ny teny tsisy manao hoe sao de anjely tsisy io nasandoka io devoly io fa mpisandoka sisy avy teo anjely io zany andao oentina ny zaza de lasa nandeha tany Egypta inona ny zavatra nitranga 7:20 nitondrana ny Joseph any Jesosy sy Maria niverina tao Nazareta ary rehefa maty Herode indro nisy anjely ny tompo niseho tamin'ny Josefa tany Egypta tamin'ny nofoka nanao hoe mifo azy ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny de makanesany amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny ainy zazakely de ny fo izy ka nitondra zazakely sy ny reniny de tonga tany amin'ny tanin'ny Israely ary rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby any Herode rainy dia natahotra akany izy ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy dia lasa nakany amin'ny tany Galili dia arao tsara indray eo maty Herode verina indray izy nakany amin'ny tanin'ny Israely rehefa nakany amin'ny tanin'ny Israely izy ny anjely niteny taminy hoe ndana miverina amin'izay ianao makanesany amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty le nitady ny ainy zaza de ny fo izy de lasa nandeha de tonga tany rehefa tonga tany izy natahotra ny rahalahan'le Herode namono ny zaza iny ane mbola aty fa sao de efa misy continuité de l'état ka mbola mipetraka ihany le mandady are maty eto ny zanako za tsy hoano ozy izy lasa izy nandeha tany amin'ny toerakafa ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra amin'ny nofo izy de lasa nakany amin'ny tany Galili jereo eto ny anjely niteny tamin'ny Josefa dana miverina makany amin'ny tanin'ny Israely de lasa izy niverina rehefa nijereva ny toetr'avitra ohatrany tsy milaminao za tsy hoano ozy izy na de niteny zany ny anjely za tsy hoany de hoy Jehova tsy maninona fa zao tsy makany ianao fa andany ianao makany Galili any Nazareta any no andany ianao fa za makany amin'ny tanàna ny Israely io azo atao koa zany tsy anjely zany le niresaka tamiko tao fa devoly fa le anjely lasa hoe miverena tiako za tsy nandeha tany rehefa zao Jehova miteny indray hoe tsy any tsy maninona aty ny lalanao niova indray zany le décision tao ny zavatra niova indray tao zany de lasa zareo nanteny li satria Jehova niteny taminy zany hoe misy havatra zany hoentin'ny anjely fa misy havatra koa hoentin'ny Jehova direct amin'ny olona anankiray ka miankina ny toe-javatra misy eo no mety mampiova izay afatra izay ary zay tsy midika hoe sandoka le anjely na zay koa midika hoe Jehova sandoka hoe Jehova miovaova zany ve de izy zany ve de avy amin'Andriamanitra arakaraky ny trangan-javatra misy eo zany mety mampiova ny afatra hoentin'le anjely arakaraky ny trangan-javatra miseho ny mety mampiova ny afatra hoentin'Andriamanitra amin'ny mpaminanina fa inona miova inona tsy miova ny afatr'Andriamanitra fototra iny tsy miova betabe amintsika mieritreritra hoe fa maninona ny bleu ciel lasa inona indray bleu roi fa miova indray zany de maninona indray tsy mahazo manao zao nefa lasa manao an'izao indray fa miakina amin'ny fisehon-javatra ao no ilazany Jehova amin'izany amin'ny fotoana sy amin'ny fotoanany hoe ty eto ty de ity no heverina hita fa mahatsara azy tamin'io vanim-potoana sy io taonjato ny ainana io fa amin'izao fotoana zao hafa indray no afatra isehony zany mahatsara azy fa misy afatra tsy miova fa izany ataontsika hoe afatra mandalo arakaraky ny toe-javatra mitranga eo de miteny Jehova miteny ny anjely ary ny lalana aty indray ny lalana verena fa za makany indray andana indray manafika mahita an'izany tsika amin'ny zanak'Israely amin'ny Davida ho tafiako vera ozy izy Davida za manafika ianao androany ozy izy Jehova tonga raviana ahoana amely ve za rapitso anao vao mamely ozy izy androany rarany rapitso alefany zany sofina saina mahalala sy zatra mihaino ny feon'Andriamanitra de mahalala an'izany fa misy afatra tsy miova ao na misy afatra anjely mandeha miova sy tsy miova ao misy ten'Andriamanitra miova tsy miova misy afatra Andriamanitra tsy miova ao ohatra ny didi folo na inona anjely tonga na fotoana inona na vanim-potoana inona nataony jato firy eo foana iny mipetraka eo ohatra Jesosy maty ny levo natsangana araka ny soratra masina na miova ny afatra ny anjely na tsy miova Jesosy maty ny levo natsangana araka ny soratra masina zay inony olona miova sa tsy miova tsy miova
Nisa 666 eo amin'ny apokalypsy tsy izay mandray ny marikiny zany 666 izany eny amin'ny andro na eny any tena isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra na misy afatra ny anjely na misy afatra Andriamanitra mety hiova androany mety hiova rapitso zany afatra fototra zany maninona foana zany mitoetra eo foana zany afatra zany aiza koa ny misy Andriamanitra iovaova zany aiza koa ny misy Andriamanitra takany hoe Andriamanitra zany de ohatrany hoe nanenina zany nanao an'izany nefa Andriamanitra ny baiboly milaza hoe Andriamanitra tsy mba olombelona ka hanenina de jereo ary ty toko sy andininy ty meko atsika ao amin'ny Nomery toko faha 13 page 151 izay baiboly protestante tsisy référence Nomery toko faha 13 Nomery toko faha 13 vakitsika manomboka ny andininy 9 tsy manina vakitsika tonga andininy 20 eo e ka hatramin'ny 9 Nomery toko faha 13 andininy 20 ka hatramin'ny 9 dia nanao hoateny Balama ka nilaza hoe mitsangana ary Balaka ka mandrenesa atonga lany amiko ny tsofinao ry zanako ny Zipora Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy toviny aono izy Andriamanitra tsy mba olona ka ninona ozy izy andainga na zanak'olombelona ka haninina hanenina io zany neninao de tonga de mazava be zany io Andriamanitra zany mba manenina sa tsy manenina Andriamanitra tsy manenina zany raha toko sy andininy io andao tsika hijery an'Andriamanitra fa nanenina izy ato amin'ity toko sy andininy ity tantara voalohany toko faha 20 tantara voalohany toko faha 20 vakitsika manomboka ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 10 page 389 izy amin'ny baiboly tsisy référence tantara voalohany toko faha 20 andininy faha 7 ary hoy Jehovah tamin'ny Gada pahita ny Davida mandehanaka lazao amin'ny Davida hoe zao lazain'i Jehovah zavatra telo loha no apetraka eo ny lohanao ka vidio izay ray ataoko aminao ary Gada nakany amin'ny Davida ka nanao taminy hoe zao lazain'i Jehovah mifady mosary telo taona va raha izay sa fandringanana eo ny loha ny fahavalinao 3 volana telo daholy raha tratry ny sabatra ny fahavalinao ianao sa ny sabatra Jehovah dia arety mandringana no amely ny tany atelona ka le anjelin'i Jehovah andringana eran'ny tanin'ny Israely rehetra koa very tsara zay valiny hoetiko miverina any amin'izay naniraka ary Davida tamin'ny Gady indrisy porotra loatra zany porotra be mihitsy tena porotra nefa leko ho azon'ny tanan'i Jehovah fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon'ny tanan'ny olona 9 ary ao amin'izay dia nasian'i Jehovah rety mandringana ny Israely ka nahafatesana 7 alina ary Andriamanitra naniraka anjely akany amin'ny Jerosalema handrava azy ary lay mbola nandrava iny izy dia nijery Jehovah ka naninona nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely nandrava hoe aoko zay atsaharo ny tananao ankehitriny ary ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo nilan'ilay famolohany Arona nahafatesana 7 alina anatin'ny atelona 7 alina ny maty mbola tsy tapitra kory ny atelona ary dia ozy indray Jehovah matsy an'ilay anjely na nenina aho ozy izy Jehovah tahak'izay tsy narinako ihany ny Israely fa tsaharo ny sabatra anao dia ahoana zany ary Jehovah milaza ny vakiny hoe Andriamanitra nga Jehovah no haninona ozy nga Jehovah ozy izy olombelona ka haninona ka hanenina fa eto izy naninona indray nanenina izy hoe tena tsy nety indray zany hoe arakaraka le trangan-javatra zany mampatonga ny Jehovah ilaza hoe zao no ataonareo zao no ataoko aminareo fa araka le fitsangan-javatra teoriana indray dia hoe oka indray zay aza atao ntsony fa ity indray no atao ho an'ny olona zay tsy mandinika ny soratra masina tsy hitarian'ny fanan'Andriamanitra dia mikatona le fijery ka hiditra amin'ny 20 taona ty tsika nisy zavatra be niova indray ny afatry ny anjely
satria Jehova malala ny fotoana hoe ity afatra omena ty mandritry n'iny fotoana taona ibebany iny ny ilaina nyty ka rehefa mibebaka avokoa ny olona rehefa mandeha am'izay fitomanina sy fidradradradrana zay a de mazava be vity ny afatra iny de araky ny trangan-javatra manaraka indray nytongavany afatra zao indray no ataonareo ary ny baiboly de milaza mino ny mpaminany de aninona ianao de andramony aza mino hoe raha diso zany tenin'Andriamanitra zany andramo azarana zany tenin'ny Jehova zany hoe mino ny mpaminany de ambinina ianao de hitanao ny vokatra zany hoe nambinina tokoa ianao sady tsy nambinina de na nambinina ianao de ataovy nambinina ny anaran'ny zanakao fa raha tsy nambinina ianao de ataovy hoe tsy nambinina Rakotojafy ny zanakao zay manatsofina aoko izy eno zay lazainy fanahy amin'inona izy amin'ny fiangonana fa manomboka amin'ny tiropôly taona miakary ty mety zavatra be de be iova ndray ny afatra omen'Andriamanitra atsika ary efa nasehony tsikelikely ireny afatra ireny teo amin'ny bleu ciel lasa nakaiza amin'ny bleu roi bleu ciel somary matromatroka somary maizimaizina salaminy volana fa rehefa tonga ny 20 taona tafy masoandro am'izay le vehivavy nenaninona ndray zany le izy nenazava nenamirapiratra de zareo ty fa mirapiratra amin'ny bleu roi sy fotsy anaovantsika ihany ty mivoninahitra le mpanjakanjaka mbola iotran'izay ary io taitra kokoa ny olona nahitany bleu ciel fa mbola ho taitra mihoatra ny fahatairana izy mahita nyty bleu roi mameno ny tanàna eran'zao tontolo zao ty mivoninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia halleloia ka tandremitsika so afendrifendren'ny olona hoe inona ary ty hoe aizako ny misy anjely mivadibady aizako misy anjely miovaova zany ka Andriamanitra mba miovaova zany na manenina sokafo ny masom-panahynao fa raha olona tariny fanan'Andriamanitra ianao betsaka ny trangan-javatra sala am'izany ato na de atao hoe i Jehova nyteny tamin'ny Jona hoe makanesany Ninive fa oringako tanàna io aringako ozy izy Jehova no ny fahotany io na lalay finosana mihitsy Jona tsy hoany satria fatany hoe tsy io ne mety iova indray ranga io hoe efa nitsoka any amin'ny tany hafany mihitsy izy tereny no tonga tany Ninive tonga tany Ninive am'izay fa tonga ty any zany fa de riatako ty fa de hoaringan'Andriamanitra ianareo efapolo andro izy nitore zany teo amin'ny tanàna nibebaka le olona tena nibebaka na amindran'Andriamanitra fo ndray krizy am'izay Jona zay le efa napoiziko zay oa zany afa baraka fotsy mitabataba hoe oringan'Andriamanitra ianareo zao namindrana fo ndray kinona zany am'reo loha tsy mpaminany sandoka am'reo olona reo tahak zay tsy nandeha taty raha azoko ny alana iny trondro be iny mbola ny alako iny fa tsy afaka ny alina moa za eo izy nylaza hoe oaringako fa araky le toe-javatra ny tranga nisy teo niova ndray Andriamanitra tsy oaringako ndray io ina mampatezitra anao am'izany fa zay tiako no atao fa nga zay tianao de mitandrema atsika satria beta be ny olona zay efa mitsangana ho fahavalontsika na zay efa manomboka mivoaka hitsangana ho fahavalo koa mamendrofendro am'izany resaka zany azako misy anjely mivadibadika izy anjely miovova zany fa gaka fa maninona ny perekopa atsika lohan'ny sabata fa 20 taona io no mivoaka izavatra iova be mako amin'ny fa 20 taona io ataon'Andriamanitra de mivoninahitra Andriamanitra fa izy tsy maintsy milaza amin'ny mpaminany ny heviny mielo fa tsy manao na inona Jehova tompo raha tsy milaza ny heviny amin'inona izy mpaminany mpanompony de mitandrema atsika pastera missionnaire evangeliste loolona so voany zany faka mangidiny fanoherana ny asan'Andriamanitra zany fa jerevo ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra zany tamin'ny andron'ny Jeremia ho Jehova voasoratra zany hiditra amin'ny 20 taona atsika izy ondro vaovao an'olo tena ho anao batisa de inona nafaran'i Jesosy atsika zao ny afatra nataon'i Jesosy atsika indrindra atsika zay ho atao batisa androany ny afatra efa mazava fa atsika n'olo tena hitafy an'i Kristy Jaona toko 10 Jaona toko 10 fakitsika manomboka ny 1 zaho izy Jesosy ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra ho amiko zay tsy mamoa dia esoriny
fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboary mba hamoa bebe kokoa. Amen. Ianareo zany zao dia iroso an'olo tena ho atao batisa. An'Andriamanitra sy Jesosy Kristy maty ny levy nantsangana araka ny soratra masina. Raha tsy mamoa ianareo ozy izy zay miray eo amin'ny Kristy io dia ho asorony. Raha tsy hamoa ianareo zay atao batisa, isika rehetra zay efa vita batisa dia fantatritsika efa zay tsy namoa rehetrarehetra naninona ny ala. Indrindrandrindra moa fa ny missionnaire, ny evangeliste, ny pasteur, ny loolona zay tsy namoa efa naninona daholo ny ala. Iny moa ny asan'izany olona vita batisa zany, na missionnaire, na loolona, na evangeliste, na pasteur. Misy engagement ataonao zany, manao engagement zany ianao hoe za dia manao engagement fa dia anompanao amita ny asanao. Dia manao engagement zany ianao amin'izay dia takina aminao zany ny asanao hoe nandeha ianao ny asa amin'ny fo madio, manao ny asa ianao. Dia ny ampanaovana ny asa ianao zany takina aminao ny vokatry ny asanao, hoe namokatra ve zany ianao sa tsy namokatra. Ohatra tany anankiray nambolenao na sy nazezika na sy ninina, namokatra ve iny dia rehefa hita ny vokatra dia io vavolombelona ny painga vavolombelon'ny mpiasany painga, io ny vokatra. Donc raha namokatra ianao zany dia mahazo ny vokatry ny fisasarany, misy inona daholo izy, misy valiny avokoa, mahazo ny valiny ianao. Rehefa tsy namokatra ianao dia hoy Jesosy kapao azo hoy ilay mpanompo, kapao fa 3 taona ny andrasako vokatra tamin'io tsy misy, hatramin'izao mbola tsy mamoa, kapao. Dia hoy ilay tompon'ilay saha, aleo mba andrasana aloha e, asiako zezika farany izy amin'ity taona ty. Fa raha tsy mamoa izy amin'ity taona ty zay vao kapahinao, tsisy tointsony ny tantara. Namoa ve le azo sa tsy namoa? Mazava zany matoa tsy nitohizan'ny baiboly tsony ny tantara. Raha namoa izy dia mbola nitsiry teo, fa rehefa tsy namoa dia naninona? Voakapa. Kazagaka nareo pasteur, missionnaire, evangeliste, loolona. Raha nisy efa maro ny voakapa, fa maninona ireny ny voakapa? Namokatra sa tsy namokatra? Dia mitandrema koa zany tsika zay mbola tavela. Fa zay tsy amora rehetra izy dia atao inona? Zay tsy ahitana résultat tamin'ny engagement zay nataonao, rehefa tsy amokatra ianao esorina. Iza ny manala? Pasteur Mayolina miala, za tsy anala. Fa iza ny anala ozy izy? Ny sampany rehetra zay tsy mamoa dia atao inona? Esorina. Tsika koa zany ho vita batisa nomboka androany. Raha tsy hamoa vokatra koa tsika vita batisa reto dia mety maninona koa? Dia be tabe koa nefa nesorina. Na dia vita batisa aza dia nesorina. Vatany Jehova tsy efa voina ianao nytao tsy mamokatra, miala ianao izy Jehova. Dia za mampitonga ireny olona ireny lasa miala. Nga izy miteny aty amiko hoe niala, na hoe za hiala, fa tonga dia any iny any lasa. Mampamangy ianao rapasy, tsy samy miteny amiko ireny olona ireny mba manao veloma farafaratsiny. Hoe lasa rapasy fa andeha, fa mampamangy ianao. Fa tonga dia iny izy nitsita, ary izy tsita iny tsy mifanena amiko tsony. Tsara gaga, lasa le olona, na olona na missionnaire na evangeliste. Fa ny sampany rehetra tsy mamoa dia atao inona ozy izy? Koa mitandremantsika atao batisa reto koa mamoaza. Dia toy izany le vaky teny 5. Zaho ny voaloboko, ianareo ny sampany. Izay miray amiko, zaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona inona. Raha misy tsy miray amiko dia rinany velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka tsipy any anatiny inona? Afo. Efa tsipy any anaty afo le sampany dia maninona? May izy efa tsipy any. 5 azafady, tomera amiko zaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray aminy voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Taiza moa zany fiangonan'i Kristy mino Jesosy maty atsasaky ny herinandro zany? Taiza ny tanao an'izany? Atony zany Jesosy. Fa tsy nafi zany hafatra zany nge tsy nafindra ny tary amin'ny olona tariana, olo-kafa ny mena zany hafatra zany. Raha amin'ity fiangonana ity zany ianao dia miray amin'ilay Kristy maty atsasaky ny herinandro. Fa raha miala amin'ity fotony ity ianao zany dia maninona le sampany ozy izy? Malazo ho azy. Fa tadio iny manapahana reo ravina manga io mahita tsika sampany. Na ravikinina na ravinina dia apetrao eo androany. Za ve milaza aminareo androany iny dia efa malazo.
androany ve de efa maina iny ravina mangana ravipaiso na ravina kininina iny androany iny mbola eo iny tsy maina iny fa mbola maintsomaintso tsara iny ny epitso iny mbola eo iny fa tsy manomboka me malazolazo eny fa mbola maintsomaintso a fa tsy tena tonga de malazo afaka telo andro vao manomboka memaina am'izay izy fa mbola misy maintsomaintso kely tavela ihany eo tsariny zany de zao rehefa niala tamin'la sampany ianao mbola miteny hoe zange niala atao fa zanga miala amin'Andriamanitra satria mbola maninona le sampana maninona le ravina mbola maintso tsara vo eo ve nitapaka kosa de fa malazo mitoy iny sampana rehetra zay miala amiko izy mamoa sa tsy mamoa tsy afaka mamoa intsony raha miray amiko anareo de mamoa be fa raha misaraka amonareo de tsy mamoa be fa ianao sampana zay mbola mipetraka sy tsika sampana vaovao vao nivoaka tamin'ny fototry ny azo ho koa satria atao batisa androany ina ny afatra omena atsika ary zany 15 tahaka ny tiavany ray no ny tiavako anareo tomera amin'ny fitiavako anareo raha mitandrina ny didiko ianareo de hitoetra ny fitiavako tahaka ny tandrembako ny didiny raiky sy nitoerako amin'ny fitiavany tomera amin'ny fitiavako ianareo ianareo zay mbola sampany mipetraka io mifankatiava ianareo 12 tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba tanteraka ny vokatrareo mba omeny ray nareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na hanendry anareo mba andehananareo sy amoa fa alohany andehananareo sy amoa azo anareo eny ampiasana any tahaka ny tiavany ray no tiavako anareo tomera amin'ny fitiavako anareo mifankatiava ianareo ary zany fitiavana zany zao no lazay Paoly azy atao amin'ny Romanina mivaky tenintsika amin'ny perikopato Romanina 12 andininy fahasivy Romanina 12 andininy fahasivy page 166 amin'ny testamenta vaovao ao no izy aoka ny fitiavana tsy fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy maka lany ratsy mifikira amitsara aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy ho any zay efa vita batisa rehetra hiditra amin'ny 20 taona atsika aza atao fitiavana molotra fotsiny io tsy miady tsy mahay fa kibay akelika ihany tsara velatsy fotsiny zange tsy miady aminao zange tsy manana olana aminao nefa ny fihetsikao mbola ny fankalana ny fihetsikao mbola tonga am'le fotoana hoe tsy baty voalavo ankibo tsy miady fa ny kibay mba ankelika riny fa tsy andamosona ngeza be indra andamosona raha mbola mitoetra am'le fotoboloboko ianao mbola sampana eo aminy ianao mbola miray amin'ny fotony ianao de mamoa be fa zao asehoy le fifankatiavana ary zany fifankatiavana zany ao amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina raha tsy hoe efa voapetaka ny vy mamay ngamba anao ka de tsy mandaitra aminao tsony ny afatra zay toriana aminao de mbola resahany tahaka an'izao ny ilazahany azy Filipianina 2 Filipianina 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra Filipianina 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra koa raha misy famporosiana ho amin'ny Kristy raha misy fahampianonana avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famindram-po sy fiantrana de tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray inona miray hevitra tsy manao na inona fifampiandanina na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena de oka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany avy tanterao ny fifaliako ozy izy de inona ozy izy iraisanareo saina miray inona fitiavana miray fo miray hevitra hanao assemblée générale tsika amin'ity herinandro ty ho hiteo ny olona manaraka ny soratra masina amin'ny assemblée générale io iray saina ve iray fo ve iray fitiavana ve ny mpivory ao ho hiteo za de efa milaza teny zao fa raha mbola tsy iray saina ianao tsy iray hevitra tsy iray fo tsy iray fitiavana
am'izany fivorim-be ho atao zany fa tsy valam-pandry ianao zavatra tsy manjary eo za lazaiko aminao tongotra ao ray efa tsy ato anatiny tsony tsy ato anatiny tsony ny tongotra ao ray fa mitandrema fa ny devolo tsy kely lalana fa eo no anaporofon'Andriamanitra asiana sy vanany hoe iza ny vahoakako miray amin'ny fotony ary iza ny vahoaka efa sampany efa tsy ao amin'ny fotony intsony fa raha sampany tsy ao amin'ny fotony intsony ianao a na de efa tenenina zao ary zany de ohatra ny Jodasy ihany ianao hoe zarangatsy afaka iray saina zany a zarangatsy afaka iray hevitra zany a zarangatsy afaka iray fosy ray fitiavana zany raha tsy ny hevitro ny tanterahanao raha tsy ny ataoko no atao ao de efa zany a de efa tenenina de miloha izy teny zao tenenina de nizao le izy de miloha tahaka nataon'i Jesosy iza no amadika anao izy ny mpianatra iza aminay reto de izy Jesosy zay manatsoboka ny mofo miaraka amiko anatin'ity kapoaka ty de izy no amadika Jodasy eo lasa koa izy mba niarana napiditra ny azy ko hoe efa mamapiditra Jesosy fa za mpanara-dian'i Kristiko de ampidiry koa tonga de nianjaanja teo na defa nitenenina de efa aperako teny zao koa anao fivorim-be amin'ity herinandro ty tsika fanamarena ny 20 taona assemblée générale ny sampana zay miray amin'ny Kristy rehetra de mamoa be fa tsy manapotika tsy mandrava ny hafa ary nitakina am'izany fifankatiavana zao Jesosy raha miray amiko anareo de baiko mifankatiava ianareo zany fifankatiavana zany taterao ny fivaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra fa rehefa tsy andeha am'izany ianao de zao ny valiteny ato mbola toizany a tsy manao na inona fifampiandanina mandrano tena foana tsy manao na inona fifampiandanina esory amintsika zay tafiditra anatin'ny fivoriana io conférence générale io zay saina rehetra eritreritra ny afafoko ty hevitra ty mba isiny fifampiandanina ao zay saina rehetra ifandrandrany tena ka mbola ilaza indray ahoana ny anjely nivadika sa tsy nivadika orio rapa taty fa inona ny afatra de ahoana koa lasan'izao za de efa miteniteny zao a efa io ny afatra tonga amintsika tsy za tsy nanao ny perikopa io hoe ataovy mitotona amin'io sabata fahenina ho io a ity perikopa ty fa misy afatra ty kopitaina amin'ny conférence générale amin'ny assemblée générale io fa mipetraka ao io afatra io ny aingy avy tany amin'ny anjely io tonga ty ifandrandrany tena tsy antony eo ahoana ry anina manao an'izao ary ny anina ary mbola manao an'izao indrindraindrindra koa andrany tena sy ampifandrafy amin'ny olona hoe ahoana ny fitantanam-bola makay zay vola io ahoanareo manao zao de ahoanareo manao an'ity za de milaza amintsika fa ity fiangonany ity mbola mioroneto raha nisy zavatra tsy nanjary tao fa tao amintsika daholo ny fanjakana rehetrarehetra nanara-masina anao ny contrôle tao tsy vo tamin'ity taona ty teo amin'ny fitondran'ny amiral Tsiraka fitondran'ny Ravalomanana filoha teo aloha tamin'ny fitondran'ny filohan'ny Rajoelina nandalo tao amintsika daholo zany na tamin'ity fitondrana ty nanara-maso ny fitantanam-bola atsika rehetrarehetra tao jery ny fitantanana rehetrarehetra tao mandeha amin'ny loany sa tsy nandeha raha nisy zavatra tsy rariny tao na zavatra tsy nandeha amin'ny rony zay ny tadiavin'ny zareo anakatonana atsika tadiavin'ny daholo reo fiarakodireo amin'ny anarako ve sa amin'inona zay rehefa nadaholo ny compte otrinona ny compte ka any banka zaho mana vola amin'ny firmilara any banka sisisy fa tsy nahita zay ny sasany manana vila be ty sy ny nama sisisa koa ny zany ny andranitana olona any engany eka ho tanteraka zany hoa Jehova ao fa de mbola tsy manana moa am'izao fa de efa misy maminany anana ony de mifandrandrany tena amin'ny zavatra tsisy ohatr' zany tandremo fampiandany fa hiditra amin'ny 20 taona atsika fa za lazaiko amintsika 20 taona voalohany nandanatsika zay sivana be nataon'Andriamanitra tamin'ity fiangonana nyity fa matotsika mbola tavela eto volamenitsika fa raha osiko tsika tsy tetitsony halleluja halleluja mafy zay sivana nandalovantsika zay mafy zay fisedrana mafy zay fitsapana na avy any ivelany na avy ato anatiny zay nataon'ny olona tamintsika zay indrindra fa tamiko
ny anamba maivamaivana fa ny areo ny tena navesatra mafy a fa manino tsika mbola mijoro eto tsy niala tamin'le foton'inony tsika foto-boloboko ary de mbola mifankaty mbola miray saina miray hevitra miray fo miray fitiavana eto tsika fo miala am'izany lalana zany ianao ka andeha amin'ny hoe ifampiandany mandrany tena foana amin'ny zavatra tsy tokony ifandranita tena be resaka ty tsy be resaka ry za lazaiko tsy hitamany eto ianareo zay atao batisa androany koa de efa petraka koa manaova fitiavana amin'ny fiatsaram-belatsy atao fiatsaram-belatsy ny fifankatiavanareo fa tsy tavelato ianao manaova zavatra tsy manjary tsy nikapotsapotsaka ato ianao za andrany tena andrangitra ny hafa koa fa za fa hiala de rangitoko ny hafa hitovy hevitra amiko hiala iaraka amiko fa ianao tsy tavelato ianao tsy pastera maolona manalanao ato tsy lolona tsy diakona izy Jehova sapana rehetra zay tsy mamozy izy de atao inona esoriko ozy izy Jehova miala anao miala ianao be da be ny olona ny andrandra sasany nanao calcul tamin'ny fibebahana iny satria nisy avatra lazainy hoe raha tsy mibebaka ny apatelon'ireo fiangonanareo ripaka daholy miala tao de ozy indray sasany ny le apatelony sisa nyreo apatelon'ireo fiangonanareo miala tao fa ny ray apatelony sisa tavelao de avadiky ny sasany indray hony hoe le ro apatelony miala tao reo ny tena izy fa tsy voafitaka fa le ray apatelony mitavela eo no voafitaka nga zay ny zavatra nitranga ngamana ataoko hoe ny ray ampazato no ny ala fa ny 7 tavela de disy calcul le sasany hoe tonga de ho tatazatsika fotsiny io fa sady tsy tanteraka ny 2013 zao de mifandrandrany tena am'izany raha zany lalana ataonao tsy tafapetraka eto ary za de manoro hevitra raha zany mbola otsainao ifandrany tena tsy ray foto tsy ray saina tsy ray fitiavana aleo rangama naja tena tonga de mandeha aloha za andeha fa tsy mety amiko tsony ty tsy maninony zany tsika vita batisa koa be da be maky ny olay de mitaona olona aminazy eo fotsiny hoe mba mpanan-kary anazy azafady izy nitaona nareo anaraka ana zanga ny mpamonjy atsika zanga ny mpanavitra atsika tongato tsika malala ny soratra masina fa Jehova no arahantsika na iova ny avatra ny anjely androany na iova irapitso na tsy iova irapitso raha afaka pitso ny fototry ny famonjena tsy miova fa iny zavatra miseho araky ny toe zavatra misy ny mety ampiovan'iny sy tsy ampiovan'iny mahereza ary voakan'Andriamanitra ho atao batisa ianareo mba raharisonareo zay atao batisa mahereza mbola mafy ny adinareo maty ny fizahn-toetra vao manomboka nareo zao rovina vao 20 taona nareo any amin'ny 7 taona ndray tsika vao mety misy fankalazana makotrokotroka zaza voateraky nareo zao fa raha mifikitra am'le tena foto-boloboka ianareo a de mamoa be ny tompony ahitantsika tsiraray azy ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleloia amen tsangantsika ivavaka ary a isaotra an'Andriamanitra Jehova Andriamanitra raha eo Andriamanitra fitiavana ianao tsy manao na inona na inona tokoa aho ianao Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviko mpaminany mpanompoka misotranao tompony amin'ny afatra zay nomenao anay androany ny afatra amin'ny anjely fa nilaza io anjely io tamin'ny alalan'ny afatra zay nomenao tompo dia nanambara izany anjely zany fa ataoko miompapana hoy ny fitahina amin'ny vahoakako amen ataoko miompapana hoy ianao Jehova zao no nanambaranao azy tafaveriny eto Jerusalema amin'indra fo aho ianao Jehova ny tranoko ahoroneto de efa izany ny zava-misy efa manorona tokoa efa miainga ny tranonao efa orona eto amin'ity Jerusalema anay Madagasikara ity ny famolainao fa manomboka mienjana eto Jerusalema ary amin'ny 20 taona amin'ny sabata 13 de ho hita izany famolaina mienjana eto Jerusalema izany halleluia de hoy ianao Jehova tamin'ny anjely tamin'izay zao no lazain'i Jehova tompony maro eo ampampana ny fanambinana ny tanànako Jehova Andriamanitra raha eo ty firenena ity mihitsy no tanàna efa nametrahanao ny tongotra vy efa mioroneto tokoa ny tranonao de eo ampampana tokoa tompony fanambinana ho an'ny firenena malagasy ty de ampionina ny voaka malagasy ianao araky ny teninao ary Jehova ampionina ny ziona ary mbola hifidy any Jerusalema indray ny voaka malagasy zay sahirana mijaly ao anatin'ny tsy fahampina amin'ny fiainana andavanandro isanandro taraina mikokokoky mitomany tsy mahita nanohaniko hoanina azy de nilaza anao fa ampionina nyty vahoaka malagasy ty ianao Jehova fa mioroneto ny tranonao
ary eo ampampana ny fanambinana amin'ity tanàna firenena malagasy ity dia atolotra ianao ny dera sy nihaja ny voninahitra mandrak'izay Jehova raha eo manaraka izany izy voakan'olo tena ho anao koa eto amin'ny ranony batisa io reto voakanao reto tompo ny fiangonana ray manontolo mba iray saina iray fitiavana ataovy mafy ny amenina iray saina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona na inona fifampiandaniana na mandrany tena foana fa dia mifanetretena tokoa tompo nanomponao ianao tsy andeha amin'ny fitiavana feno fiatsaram-bela tsy izay fa hifankaty tanteraka nao ary Jehovah ny dera sy nihaja ny voninahitra mandrak'izay ny anaran'i Jesosy ilay matin'ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany halleloia amen Fiangonanay nitaridalana si niaruas nitayaziku tabazurna de tewi revavalu nikasani handrav zinakivianaya nefizan pavamai na pivot kavalini falini zauni zanakau kamankalazanau nutantanani lai tumpu mayir kativer otiver kafalini fu terawanau dirai naruvanau zai rapulu Fale bene, vitiava now.